Dia mbola ho ampitomboinao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo iray any an-danitra aho, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompo ianao. Misaotra ny amin'ny indra fo sy ny fitiavanao ka mahatoy izao anay. Ampitomboy ny finoanay sy ny fahatokiana ianao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Faly miaraba anareo ry havana. Tratran'ity alatsinainy fiandohan'ny herinandro ity. Hanomboka indray ny asa aman-draharaha samihafa koa dia mahireza ry havako. Amin'ity herinandro ity ihany koa no hamaranantsika ny fandiniana ny lohahevitra hoe olom-boantso ny mpino. Maro nefa fampizarana teto, koa ny fanahy masina anie ny asa ao anatintsika tsirairay avy, mba ho vao marina tokoa eo amin'ny fiainao isan'andro fa olom-bao antso ianao. Anio dia ny antson'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ho an'ny kristianina izay eto anivon'izao tontolo izao. Izany indray ary ry havana no ifampizarantsika. Izao tontolo izao izay misy an'ireto atao hoe faharatsiana telo ireto. Voalohany, eto amin'izao tontolo izao feno sy anjakan'ny ota samihafa isika ry havana, ary dia ahitana an'izao karazana dalàna sy fivolian-dalana mihoatra ny voalaza ao amin'ny Baiboly izao. Izao tontolo izao feno karazan'ota amam-pahotana isan-karazany. Faharoa, eto amin'izao tontolo izao anjakan'ny firehariana sy ny maha olona nofo, fampanarana-po ny nofo, manao izay hafinaritra ny nofo. Izany no hitantsika amin'izao fotoana izao ry havana. Ary fahatelo, eto amin'izao tontolo izao anjakan'ny fahafatesana. Tena mampivarahontsana ny fahitana ny olona maty eritseritra raha tsy resaka fotsiny amin'ny fahasahiana hamono olona tsy amin'ny antony. Ao ny fanolanana hatramina zazakely dia hiaran'izany, ary misy aza mpihavana dia manao an'izany amin'ny havany. Maty eritseritra ry havana. Ao ny maty fanahy mihitsy koa moa, ary dia ahinoantsika an'izany. Izany no izao tontolo izao ry havana, izay hiantsoana antsika. Dia hoiaro ny Tompo miantso ny mpino, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Konvoa eo aminy ianareo, ka misarà aminy ho Jehovah, ary aza manindry izay zavatra tsy madio, ary izaho dia handray anao. Amen. Ny Korinthianina faharoa toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo no misy an'izany. Antso ho amin'ny fanamasinana tena izany ry havana. Anamasy tena ka tsy ombina fahotana amin'izao tontolo izao ny kristianina vita batisa. Ary mbola hamafisy ny tenin'ny Tompo ihany koa izany manao hoe aza miombona ho tamin'ny sasany, tehirizo madio ny tenanao. Ry havana, natsoina mba hisaraka amin'izao tontolo izao feno tsy fahamasinana antsika, ary mbola eto amin'izao tontolo izao. Koa samy mivavaka mba hahery, tsy ho voafaty izao tontolo izao, fa dia ho tafavoaka ao amin'izao tontolo izao feno ireo faharatsiana nambara teo ireo. Amen. Vavaka ary sika. Tompo, eto amin'izao tontolo izao feno ny faharatsiana dia ny karazan'ota mampahotana samihafa, anjakan'ny maha olona nofo, ary ny anjakan'ny fahafatesana amin'ny lafiny samihafa rehetra. Eto ny iantsonao anay ary mba hanamaso tena ka tsy ombina amin'ny fahotan'izy ireo. Tafio ny herinay ary andresenay ny fanangolena alefan'ny Satana ka andavo ho lavo ny fakapanahy, dia hitovy amin'izao tontolo izao izahay. Ampio izay Tompo, hifikitra aminao hiaraka amin'ny fanahy masina mba handresenay mandrakariva amin'izany. Dia misaotra anao izay amin'izao herinandro vaovao izao indray ry Tompo, dia apetraka aminao am-pelantananao hatrany ny fiainanay rehetra, ny tokantrano, ny vady aman-janaka, ny asa aman-draharaha, ny momba anay rehetra Tompo. Ampamirapirato aminay ny tavanao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanany ry havako. Amen.